teandroany tetsika iresaka manokana ny momban'ny atao hoe fitarian'ofo sy ny fitarian'ny fanahy. Izy ty tena natokana tanteraka ho an'ny olona zay efa nandray an'i Jesosy zany, efa manana fanahy masina. Zay zany mila azo ho sarotra aminao ny hanakatra n'ity zavatra ty raha ohatra ianao ka mbola tsy manana an'i Kristy velona ao anatinao. Satria rehefa vovonjy ny olona anankiray, zany hoe rehefa nandray an'ilay fitiavan'i Jesosy Kristy ary lasa nandray fahateram-bavao izy dia lasa Kristy ny velona ao anatiny. Zany hoe lasa manana fanahy masina izy zany. Zay ny dikany, lasa velona ao anatiny ny fanahin'i Kristy. Dia eo nefany misy zavatra mitranga satria ao amin'ny Romanina 7 manontolo Paoly miteny hoe tsy izay tiako ny ataoko izy fa izay tsy tiako ny tanterahako, ary raha manao zany dia tsy zaho tsony manao zany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko izy Paoly. Zay ny teneniny any amin'ny Romanina 7 any. Indrisy ozy izy olo mahantra zany nofo namidy ho andevon'ny ota, izy ozy izy no anafaka amin'ny tenany ity fahafatesany ity. Fantatsika tsara fa rehefa nandray an'i Jesosy Kristy tsika dia misy ady manomboka eo. Satria misy zavatra efa tsy tiantsika atao tsony nefa ohatran'ny mbola ataontsika ihany. Misy zavatra tsy tiantsika atao tsony nefa ohatran'ny mbola ataontsika ihany. Ary misy zavatra tiantsika atao nefa tsy vitantsika ihany koa. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, andrany mahatonga ny Paoly ny teny hoe indrisy olo mahantra, indrisy olo mahantra. I Paoly ny revele ny Jesosy an'io asany, io fitarian'ny nofo sy fitarian'ny fanahy io. Romanina 9 Paoly manazava an'io be mihitsy. Satria misy ny natirantsika ilay nateraky ny nofo eo, ary misy kosa ilay natirantsika izay nateraky ny fanahy zay tsy mahay manota intsony. Fa misy ny natirantsika izay nateraky ny nofo, ilay nateraky ny nofo zay misarika antsika miaina ao anatin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Fa misy kosa ilay natirantsika izay natura an'i Kristy velona ao anatintsika zay misarika antsika hiaina ao anaty lalàna ny fananaina. Tsy resaka an'izay androany satria mbola lava raha izay ndresahana. Fa i Paoly manazava ao amin'ny Romanina 9 hoe ary amin'izany ozy izy dia tsisy misy fanemolohana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy zay mandeha araky ny fanahy. Fa tapaky ty amin'ny dikateny gasy izy tsy ao le hoe zay mandeha araky ny fanahy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ozy izy ny lalàna ny fanahinainy, zany hoe ny lalàna n'le fanahy nateraka indray no nahafaka tamin'ny lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana. Satria ty nofo ty dia lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana no mitarika azy. Dia ao anaran'izany etsy an-daniny lay nateraky ny nofo zay mpanota ary efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Kristy Jesosy. Satria zay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe efa maty le identité mampanota antsika, efa tsy mpanota intsony tsika rehefa tena ao amin'ny Kristy. Fa etsy an-daniny kosa, ety an-daniny ihany koa lay nateraky ny fanahy zay tsy mahay manota, ozy izy Jaona, zay nateraky Andriamanitra ny tsy mahay manota dia mifanohatra ireo, miady ireo. Dia ao anarany ny tena vahaolana amin'izany. Ty zavatra ty raha azontsika dia amahantsika satria eo amin'izay ny antsoina tarian'ny nofo sy tarian'ny fanahy. Itsika tadio tsara fa tao amin'ny lalàna, zany hoe tao amin'ny fanekena taloha dia niakitatsika nijeren'Andriamanitra. Ino ny tsarain'Andriamanitra? Ary ny tsaran'Andriamanitra azy dia par rapport amin'ny didy sy par rapport amin'ny lalàna. Par rapport amin'ny lalàna sy par rapport amin'ny didy, ny tsaran'Andriamanitra niakitatsika. Fa rehefa tonga kosa Jesosy Kristy ary tao anatin'ny fahasoavana dia tsy ny didy sy ny lalàna intsony, tsy niakita intsony ny ijerenantsika, fa ny finoana ny Jesosy Kristy. Zany hoe toerim-pontsika amin'ny fanaovana zavatra anankiray, io ny jeren'Andriamanitra io. Ao zany zavatra zany. Matetika tsika zanak'Andriamanitra rehefa hanao zavatra dia tsy miova amin'ny fanavozana ny saintsika fa mbola miverina foana any amin'le didy sy lalàna. Tsy ratsy izay ary tsy foana ny didy sy lalàna, fa tiako azontsika fa ny olona ara-panahy, ny olona nateraka indray tsy ny didy sy ny lalàna no hitsarana anazy. Tsy ny didy sy ny lalàna, tsy io akory ny referansantsika fa ny finoana ny asa-mpamonjeny Jesosy Kristy. Ozy izy ny tena Andriamanitra hoe raha
raha tarihan'ny fanahtsika ozy izy Galatiana 5:18 raha tarihan'ny fanahtsika ozy izy de tsy mba amban'ny lalàna raha tarihan'ny fanahy ohatrany ao an'ale tarihan'ny fanahy araka ny lazaiko teo ny olona manana fanan'Andriamanitra dia tsy ilay didy loi mozaika lalàna ny Mosesy sy ny didy folontsony ny référenceny fa ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy teo amin'ny asa fijaliana satria Jesosy Kristy ny farany lalàna ozy izy ho an'izay rehetra mihina Jesosy Kristy ny farany lalàna ho an'izay rehetra mihina inona ndika zany tranga anankiroa ny trangan'ny ny zavatra anankiray tadio tsara fisaka manao zavatra isika zanak'Andriamanitra de anankiroa ihany motivation mitarika atsika roa sisa ny motivation mitarika atsika na tsika manao zavatra anankiray zay ny manosika atsika dia ny ego atsika ny filana ny nofotsika ny filana dera filana voninahitra sy ny filana zay mitondra fahafinaretana ny nofotsika rehetra rehetra na tsika izay no mitarika atsika na ny finoana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ary ny fitiavan'i Kristy manosika atsika hanao zavatra anankiray reo ihany ireo zavatra anankiroa reo ihany tsy miresaka acte ny acte mety hitovy ny acte ataonao fa inona ny manosika anao filana ve fanandratantena ve ego ve sa ny fitiavan'i Kristy manosika anao hanao zavatra anankiray zay ihany de zao ny zavatra fitsangany ny havany ny atao hitarihan'ny nofo de tsotra ny filako ny manosika ny be de be ny mety ho filana mety ny filana voninahitra ny filana dera ny filana laza ny filana maro isan-karazany amin'ny tenanao ino ny manosika anao zavatra anankiray ary efa fantatro tsara zao fa ny filako ny manosika satria tsy ampeny atsika manao n'io zavatra io tsy ampentsika manao zay zavatra zay misy acte anankiray tsy mampe atsika de fantatritsika fa ny filana ny manosika atsika de mbola ataotsika ihany le izy de mamono eritreritra tsika mamono eritreritra ny zanak'Andriamanitra ary amin'ny fotoantsika mamono eritreritra de tsy maintsy misy conséquence ary rehefa misy ny conséquence de tsy maintsy miverina ty amintsika amin'ny fanamelohan-tena amin'iny fotoana iny ny zanak'Andriamanitra de mila azo tsara amin'iny fotoana iny ny zanak'Andriamanitra de tafasaraka temporairement amin'Andriamanitra iny le hoe aza manapalahelo ny fanamasin'Andriamanitra fanamasiny eo foana fa ianao ny lasa miataka an'Andriamanitra noho ny fanamelohany noho ny fanamelohan-tena de lasa ianao miataka amin'Andriamanitra ary rehefa miataka amin'Andriamanitra ianao de tahaka ny Adama sy Eva ihany miataka amin'Andriamanitra fa ny antsika tsy fiatahana définitive ohatran'ny Adama sy Eva fa fiatahana temporaire lasa miafina amintsika ny tavin'Andriamanitra temporairement mety ho amina segondra io mety ho amina minitra io mety ho amina ora io mety ho amina andro mihitsy aran'io arakaraky ny fatakaratsika n'le fitiavan'Andriamanitra fa rehefa miataka amin'Andriamanitra tsika de amin'ny fotoana iny tsika matsiaro mijaly satria feno fanamelohan-tena feno vakiviana feno tebotebo feno tahotra feno ororo mandra-piveritsika eo amin'ny dadindray manaiky hoe Jesosy manaiky ahy satria amin'iny fotoana iny tadio fa mety hanafotoana ny hafa ihany koa ianao amin'iny fotoana iny mety handratra ny hafa sy hanimba ny hafa anao de amin'iny fotoana iny sady manatona ny olona ianao mangataka famelana no manatona ny dadindray no miverina fa amin'ny fotoana kosa misy zavatra anankiray ataotsika mety ho acte mitovy ho areo ny acte mitovy fa ampetsika satria antsika fa Jesosy Kristy ny manosika atsika noho ny amin'ny fitiavany anaovantsika zavatra anankiray de mandeha tsika amin'iny fotoana iny de pure en conscience atsika pure en conscience atsika madio ny fieritreretana ary milaza an'izany Paoly any amin'ny episteliny manontolo any madio ny fieritreretana madio par rapport amin'ny lalàna sy ny didy madio ny fieritreretana de ataotsika lay zavatra anankiray zay ny fanahy ny manosika atsika de amin'iny fotoana iny tsy maintsy miota ny vokatra ny fanahytsika fiadanana fifaliana faharipo famirampana fitiavana sy ny rehetrarehetra eo amintsika daholo zany ry havana tadio tsara raha ny fa na ianao tarihan'ny nofo zany hoe ny filanao zany hoe ny fitiavan-tenanao zany hoe ny mombanao no mitarika anao anao zavatra anankiray ary amin'ny fotoana iny de tsy maintsy misy endrika fahafatesana ny vokany na tianao na tsy tianao fa amin'ny fotoana ianao mandeha kosa
ary ny fitiavan'i Kristy manosika anao zavatra anankiray, na inona aky tam'seho ka ny fitiavan'i Kristy manosika anao zavatra anankiray, de taddio fa tsy maintsy mivoaka eo ny vokatry ny fanahy, ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo famorapana sy ny rehetrarehetra. Enoy ny fanahy, rehefa tsy ampehinao manao zavatra de aza atao mihitsy, fa ninninona kosa na ataonao ka noho ny fibanjinanao ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, noho ny fitiavan'i Kristy zay manosika anao, de ataovy mandehana, fa ny fanahin'i Kristy manosika anao de mandehana ny fanahy, fa tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy, zay mandeha araky ny fanahy ninninona aky tataonao, tsy misy fanamelohana amin'ny Kristy Jesosy raha mandeha tena mandeha araky ny fanahy anao, satria ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna ny fananaina no efa nanafaka anao tamin'ny lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana, voninahitra ho an'i Kristy irery any. Amen.